Iraina tompo ry mpe malala satria afaka niariky ny herinandro izay natria antsika iny isika. Androany dia mifarana izany herinandro zany ka noho izany dia zao izasy ianao dia hiatrika herinandro vaovao ka noho izany andehantsika andray ny tenin'Andriamanitra fohy mba hoentintsika miatrika ny herinandro vaovao izay misokatra eo alohantsika iny ka mba herinandro hitondra fitahiana, hitondra fombiadana, hitondra fanantenana ho antsika anie izany herinandro vaovao izany. Andehantsika andray ny Baiboly hijery ao amin'ny Joba 2:20 2:20 sy ny manaraka. Joba 2:20 2:20 sy ny manaraka. Zavatra dimy no resako amintsika androany. Dia izao no vakany amin'ny anaran'i Jesosy 2:20 Joba 2:20 2:20 dia izy hoe mifankazara amin'ny tsy to dia hiadana ianao. Ry hava malala, raha hiatrika ny herinandro vaovao ity tsika dia izao ataovy resy lahatra ianao, resy lahatra zava izasy ianao io dia izao olona mahay mifankazatra amin'ny tsy to. Faharoa dia izao 2:20 dia ohatra izy hoe masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary halatsaom-ponao ny teniny. Isan'andro dia izao manokana fotoana mba handraisanao fampianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy hoe raisina fotsiny fa ahoana ozy izy ary halatsaom-ponao ny teniny. Fahatelo dia ohatra izy hoe 3:20 raha miverina aminy ianao dia haorina tsara eny raha palavirinao ny lainao ny heloka. Ny rakin'Andriamanitra amiko sy aminao zany lalana fahatelo dia izao hoe ataovy manalavitra amin'ny fiainanao, manalavitra ny tokantranonao ny heloka. Fahaefatra dia ohatra izy eo amin'ny fa 4:20 dia ohatra izy hoe ario eny amin'ny vovoka ny akoram-bolamena sy akoram-bolafotsy. Eny ario eny amin'ny vato eny andohasandrika ny volamena avy any Ofira 5:20 fa antsotoany akoram-bolamenanao sy akoram-bolafotsinao ary volafotsy mamirapiratra ho anao. Ripeny malala ampianarana antsika androany fa zao aoka ny tsotony lohalahary no fiainantsika izany hoe Andriamanitra anao ka mba izy zany no voalohany eo amin'ny fiainantsika. Zay mahatonga azy miteny hoe ario ny akoram-bolamena akoram-bolafotsy izany hoe izy zava-rehetrarehetritsika fa sarobidy dia aoka tsy sarobidy amintsika afa-tsy izy afa-tsy Andriamanitra. Ary farany raha tanterakintsika izany rehetrarehetra izany dia izao no ambarany eto amin'ny 9:20 fa amin'izany dia iravoravo amin'ny tsy to ianao ka hanandratra ny tavanao amin'Andriamanitra. Ripeny malala fanirianao ve androany, faniritsika ve androany ny iravoravo amin'ny tsy to ny fepetra. Raha faniritsika izany dia ny voalohany araka narantsika teo averintsika kely ny lesona andeha irentsika hifankazatra amin'ny tsy to satria izany no hahatongavany soa amintsika. Ny faharoa dia ohatra izy hoe andeha andray ny tenin'Andriamanitra ho zava-misy sy ho zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika. Andeha mba ataontsika ao am-pontsika, alatrakantsika ao am-pontsika izany tenin'Andriamanitra zany sanandro sanandro ka hanokana fotoana ny amin'izany fandiniana sy fianarana tenin'Andriamanitra zany tsika isanandro. Ary ny fahatelo dia izao aoka mba Andriamanitra ny sarobidindrindra aminao, Andriamanitra ny lohalaharana, andehantsika hikatsaka voalohany an'Andriamanitra. Fahaefatra dia izao hoe aoka ampalavirintsika amin'ny tokantranontsika amin'ny fahotana sy zava-rehetra mety hahatonga antsika ao amin'ny fahotana. Ary ny farany lesantsika teo dia izao iravoravo amin'ny tsy to anetsika. Ny irariana dia izao mba ho tanteraka amintsika ny havazanka izasy ianao io dia isan'ilay olona iravoravo amin'ny tsy to mandritra ny herinandro ity. Kanefa tsy ho tanteraka izany raha tsy ho tsikam-bavaka ka andeha ho tsikam-bavaka indray izany mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao hivavaka tsika. Andriamanitra rain'izany ananitra misaotra midera mankalazanao noho ny fitahianao manokana ka nomenao anay ity andro ity izay nahafahanay ny fampahery teto amin'izao toerana izao. Ankehitriny Tompo dia tondrambavaka manokana izay mba amelanao ny tsy famendrehanay, amelanao ny fahadisoanay ary manily lalina Tompo izay mba ho vita fihavanana eo anatrehanao. Nomeno ny teninao Tompo izay androany izay teny izay hoentiny miatrika herinandro vaovao izay misokatra eo alohanay indray. Tompo malalo aoka mba tsy handalo fotony izany fa mba toetra ao anatinay ka manomboka androany Tompo dia aoka mba nankana amin'ny fiainanay eo am-pelantananao izay ka mba olona azoty hifankazatra aminao ka mba ho tonga aminay soa rehetra izay ampanantenanao ho anay tsirairay avy. Tompo malalo aoka mba ny teninao no tena zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ka hitoetra ao am-pony mandrakarivany izany teninao efa nomaninao ho anay isan'andro izany. Tompo malalo maniry izay mba hampahana lavirinao anay ny heloka rehetra sy ny zava-rehetra izay mety hahatonga fahotana ao aminay tsirairay avy.
ary maniry lalina tompo izay eo mba mifitaireny finoanao masina ka mitokantrano tsiray avy dia tokantrano larana anao ka ianao no voalohan-daharana amin'izay ataony rehetra ka mba ho tanteraka aminay ny teninao izy vakiny teo hoe ho ravoravo eo aminao anie izahay aoka tompo mba ho toavinao aminay anie izany vavaka sy nenjy aminay teo izay ka mba ho fitahiana ny fitrihanay iny andro vaovao dia misokatra ny lohanay amin'ny anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka amen.